Maharitra amin'ny fanahy iray. Maharitra amin'ny fanahy iray. Manasanao mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Miarabantsika rehetra indray tafahoana soamatsara amin'ity maraim-baovao ity. Misy olona tsy nahatratra ity maraina ity, fa izao sy anao mbola nahatratra izany ka dia mifampiarahaba, misaotra ny tompo isika satria izy no nitantana antsika nahatratra izao fotoana izao. Na izany aza nefa dia tononona mandrakariva aminao sy ny ankonanao ny fiatanan'ny tompo. Andeha ary hivavaka isika mialoha izao dinika izao. Andriamanitra ray be fitiavanao, Andriamanitra rehetra amin'ny taloha, izay ankehitriny ary mbola Andriamanitra mandrakizay ianao. Misaotra tamin'ny fitantananao anay, misaotra tamin'ny fiarovanao anay. Fantatrao ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay. Mamela tompo niloka ianao. Ary ankehitriny raha andinika ny teninao izahay, dia arotsay aminay tsirairay avy ny fanainao masina takaranay izay tianao lazaina. Mitenena Jehovah fa vonona hiainanao izahay. Amen. Maharitra amin'ny fanahy iray. Izao ny voalaza amin'ny Filipiana 1 ka ny 7:20. Fa hany ataoko aoka ny fitondraon-tenanareo ho miendrika ny filazantsara ny Kristy, mba handrenesiko ny toetrareo na ho tonga aho ka hitanareo na tsy ho tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo miara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Mpiara-midinika namana, anisan'ny loha hevitra anankiray manan-danja hifatoan'ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianatra ny firaisana. Tena nifantoka tany ankoatran'ny azo fijaliana ny fijery Jesosy dia ny firaisany indray tamin'ny rainy sy amintsika ka ny vavahany ao amin'ny Jaona 7:20 manao hoe: Ray io, tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Ny vavaka Jesosy ho aso ho anao. Mahafinaritra izany. Jesosy mivavaka ho antsika mba hitehirizany ray ho antsika. Hoy izy hoe mba ho iray ihany izy tahaka ny maha iray antsika. Zany ny fikasan'Andriamanitra. Zany ny faniriany Jesosy. Fantany Jesosy mantsy fa mety hitera-doza ny tsy firaisana, miteraka antony tsy finoana maro zany. Inkero Jesosy nanao ny vavaka fo io, ka nanamafisany Jesosy ny firaisana aminy sy amin'ny rainy. Mba hinoana izao tontolo izao ary mba ho fantatra izao tontolo izao fa ianao no nanira. Ka nitanjona izany, nitanjon'ny Paoly, nitanjon'i Jesosy eto, dia izao ny hampandroso ny finoana an'Andriamanitra, ny hampandroso ny fitoriana ny filazantsara. Hoy izy hoe fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo rehetra ka miray fo miara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Aika izany ny tanjony ity firaisana ity dia hampandroso ny finoana. Ary izay nahatonga ny Paoly hoe aoka ny fitondran-tenanareo miendrika ny filazantsara. Ina moa ny dikan'izany? Tiany Paoly lazaina dia izao hoe miaina toy ny olom-pirenena. Tsy ny olom-pirenena eto fanjakan'ity tany ity izay olevina rampitso, fa le olom-pirenena lanitra ary manoritsoritra izany toetra ny zanaky ny lanitra izany ny Jesosy tao amin'ny toroteniny teo tendrombohitra hoe olona manahoana moa zany, manahoana moa zany toetra ny olom-pirenena ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izany? Olona malahelo am-panahy, malemy fanahy, noana sy mangitahita ny fahamarinana, miantra, madio am-po, mampiavana, mamela heloka, tia ny fahavalo, misaotra izay manosina azy, manao soa izay mankala azy. Zany no toetra tokony ananana. Ary izay nahatonga ny Paoly aoka ny fitondran-tenanareo ho miendrika ny filazantsara ny Kristy, mametraka fanontaniana ny tenako aho.
mametra koa fantany amin'ny tenanao moa ve miendrika ny filazany tsara ny fitondran-tenako sy ny fitondran-tenanao. Raha toa ka mifanohatra amin'izay nylazainy Jesosy, fotoana zao hanontsintsika ary zay nylazainy Paoly mba hatraran'izay teo zavatra zay aoka mba haharitra amin'ny fanahy iray ianareo. Mpiara-midinika namana, tarigetra ny ten'Andriamanitra eto zany de hoe miray fo miara-mizaka maharitra amin'ny fanahy iray ianareo. Tadio tsara fa mety hiteraka fisaraham-bazana ivon'ny fiangonana mantsy ny avonavina. Rehefa nolalaina ny avonavina sy ny fanirian-dazy amin'izao tontolo zao de miala ny fanahy Kristy ary de tonga ny fifandrafiana, tonga ny ady lahy, tonga ny fisaraham-bazana mikorontana malemy ny fiangonana. Fa zavatra mahafinaritra kosa nefa de zao ny anarantsika androany le toetra ny Jesosy maneho fanetretena, maneho famoram-panahy. Jesosy no ohatra ho antsika. Nahoana ry ny fifaliana, ny fafanaretan'ny fiangonana raha zany tokoa no mitranga izany toe-javatra izany no zavatra misy eo amin'ny fiainana tsirairay avy. Engany mba ho tanteraka eo amiko, ho tanteraka amin'ny fiainan'ny ankohonanao aniva fiangonana misy atsika le vavaka nataon'i Jesosy hoe mba ho iray ihany izy rehetra. De zay lazainy Paoly, zay lazainy Paoly, mba andrenesaka ny toetrareo na ho tonga aho ka ahitanareo na tsy tonga fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo. Iriko ny fanahin'ny kristiané hitoetra-petsaka ao am-pontsika mba hananatsika zany firaisam-po, hananatsika le toetra fitondran-tena miendrika ny filazantsara izay. Tompany kombanao, tombany hitantananao. Ndeha areo antsika mbavaka izany dinika izany. Raha eo misaotranao izahay no ny taridalana zay nomenao anay androany, ka mitarika anay mba hanananay ny fitondran-tena miendrika ny filazantsaranao, mitarika anay mba hanananay faharetana amin'ny fanahinao ary mba hahatonga anay hampandroso ny filazantsara amin'ny finoana. Tompo, tandano izay androany, aoka mba hita eo amin'ny fiainanay ny fitondran-tena ny olom-pirenen'ny lanitra, de ary mba ho hitany manodidina zay mifanerasera aminay zany toetra miendriky ny filazantsara izany. De mitahianay aza mahafoina mahasaraka anay amin'izay rehetra ataonay androany. Afaka tonona izay gn'atana amin'anaran'i Jesosy.